nandritry ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo iny dia niakatra ny fiarina ao anatin'ny orinasa mpakabo. Maninona satria misy zavatra maromaro eto amin'izao tontolo izao zany mitranga. Ilaza miara-mahita raha miteny aminareo fa voasazy ny tsena ny gouvernement américain ny Ethiopie tsy ao anatin'ny agoatso. Be dia be ireo orinasa mivarotra tany Amerika no mitady lalana aty amintsika ohatra zany tsika anisany satria tsika mivarotra olona ampanao le asa natao tany Ethiopie eto Madagasikara. Misy fampirarana be dia be sy misy zavatra tokony atao zany, zavatra misy zany amin'izao satria voafetra le fivezivezena dia voafetra koa le fivezivezen'le olona makaty dia misy opportunité na zavatra mitranga zany mety ho votsitra raha izao zavatra mitranga izao no izy. Tamin'ireny crise politika tamin'ny 2009 reny dia anisan'ny tsena anankiray ngeza be Afrika Atsimo ho an'ny orinasa mpakabo. Iny orinasa mpakabo mivarotra any Afrika Atsimo satria Afrika Atsimo manokana moa zany zao toatra ny namoahana fepetra manokana koa izy ao anatin'le zavatra mitranga ity dia sahirana ny fivezivezena satria raha anondrana amin'ny raha alefa aeroplanina ohatra zany zao ny entana na entana na olona zany dia tsy maintsy makany Paris zay vao makaty Afrika Atsimo dia ny vokatrizay dia mibetsaka amin'ny masokarena sarotra mivarotra ny entatsika. Zona risque angamba ozytsika le resakireo tena concerné amin'ny voakasiky fivoahany ary Pyrénées ity zay fa moa ny tsy fahaiza manao amin'ny fanjakana dia tsika rehetra no tsy maintsy mizaka azy satria ny orinasa mpakabo tompoko dia mila misy fifampirarana, mila mijery aty aminao mpamokatra le vidy zay izy vao manapa-kevitra ny vidy na tsy enjana be zay fivezivezeny zay. Misy fifampirarana tokony atao satria misy audity maromaro volaza hoe tsena iraisam-pirenena miresaka dia misy audity maromaro tokony atao nandritra ny rotoana. Ny antony zay fa zao tsy misy antony tokony etoana antsony nefa dia sarotra ny manatanteraka an'izany amin'izao fikatoana an'izao. Raha milaza aminareo hoe niakatra 770 ny commande nakany Amerika tamin'iny dia mety tokony mihoatra an'izay izy zao. Raha jerena nefany dia tsy ampy avy telo eny entre ny avy roa eny sy avy telo eny ny capacité de fret, zany hoe raha reo le roplanina miasa amin'izao reo dia be dia be ny entana tsy afaka mandeha satria tsy ampy le fret dia ny vokatrizay milafo dia lafo na ny manondrana entana amin'ny avion na manondrana entana amin'ny sambo amin'izao fotoana izao. Vokatrizay miena ny compétitivité na fahafahatsika misehatra ao anatin'le fandrarana. Mora dia mora le fepetra atolotra ao amin'ny orinasa mpakabo hoe tokony hisokatra malaky dia malaky tompoko ny lanitra na ny abakabaka Madagasikara mba hahafahantsika miverina tsikelikely amin'izay. Ireo zany ny connexion nisy hatramin'izay tao anatiny talohan'ny natongavan'ny crise ny Covid jusqu'à mars 2020 dia ireo ny vol moa zany nisy connexion vers l'Afrique, vers l'Europe, vers les îles Vanille sy ireo daholo moa zany ny compagnie aérienne niasa zany teto amintsika. Ankehitriny moa zany ina zava-misy zay resisa amin'ny fomba ahoana tompoko no ahafahantsika mandroso mampandroso an'ity fireneny ity raha mbola ohatr'izao ny connectivité amin'ny firenentsika tsika nosy ny olona tsy afaka miasa, mpandrara tsy afaka miasa araka ny nazavainy ny anatahako anankiroa teto dia zay zany no tena hoe manimba an'le tontolo iasana amin'izao fotoana. Tsisy gestion on va dire coordonnée et visible, tsisy visibilité mihitsy zao ny opérateur tsy fantatritsika mihitsy
inona ny zavatra hitranga rapitso afaka rapitso amin'ray volana amin'ny tiako amin'ny saison manaraka dia tsy tsisy an'izay visibilité zay. 2 lignes aériennes seulement sont ouvertes. Nolazaina fa le 5 mars dia hisokatra tanteraka moa zany le izy a fa ina moa zany zavatra mitranga tsy nisy akory vol vaovao tsisy mpandeha en plus ary ny raha mijery isika mitady billet d'avion amin'izao fotoana mbola lafo be mihitsy na hoaiza ianao raha andeha moa zany araka ny lazaina teo hoe etsy Afrika satria misy mission ianao dia mandalo Paris aloha dia là où avant le billet pouvait coûter 600, 700, peut-être 800 euros, aujourd'hui il coûte 2000, 3000, 4000 euros pour un passager. Zavatra tsy possible mihitsy zany ny iainantsika, ny iaina ny sehatra tsy miankina mpandrara ao anatin'izay situation zay. Le restauration a perdu 95% d'activité et donc nous comptions effectivement sur cette réouverture effective des frontières de Madagascar au 5 mars. Donc il y avait déjà des réservations qui avaient été engagées par un certain nombre de voyageurs qui souhaitaient rentrer et qui malheureusement du fait de la non-ouverture effective, puisqu'aujourd'hui comme on l'a présenté, il n'y a pas plus d'avions qui viennent, il n'y a pas plus de rotation et il n'y a pas plus de destinations qui sont programmées, et bien aujourd'hui c'est une vague d'annulation que nous subissons. Donc l'hébergement et la restauration représentent environ 38 000 personnes en emploi direct sur toute l'île de Madagascar. Ce sont aujourd'hui donc 5% de ces 38 000 personnes qui ont un petit peu de travail et qui sont la plupart localisées uniquement sur la capitale et les provinces aujourd'hui telles que Diego, Fort-Dauphin, Sainte-Marie ou d'autres qui ne sont pas reliés par la route, ne peuvent pas bénéficier du tourisme national. Madagascar mahazo le programme COVAX efara tapitisa ny vaksiny voarainy Madagascar amintsika miteny zao. Ny OMS dia milaza fa amin'ireo efara tapitisa vaksiny izay nomeny ny firenena samihafa dia ray tapitisa risika hoperimé satria tsy ampiasaina tsy tsapy le ezaka amin'ny fampahafantarana ny finanana vaksiny. 1 million sur les 4, 25% ny vaksina no mety ho arina satria tsy fiasa. Izany dia mitiaraka fatiavaka be da be mihitsy ary koa fiantraikina amin'ny era zay ny namana teo hoe raha ambany ny tany vaksiny eto Madagasikara ampatahotra ny touriste zany hoe ambany be ny mpanaovakiny aminareo mety ovan'ny Covid any aminareo so any aminareo fanaleo mankany amin'ny firenena manana taux de vaccination ambony kokoa. Zay ny tiako lazaina amin'iny. Dia raha ohatra tsika resaka ny ady amin'ny exportation atsokosoko na vato, lamena, sokatra sy ny sisa dia kosa dia miteny hoe tsy ny fanakatonana ny sisitany no vaonana amin'izany. Tsy ny fanakatonana sisitany no vaonana amin'izany fa reza dia manatitra manokana mihitsy fa raha ohatra ka entana mivoaka atsokosoko eto Madagasikara ny olana dia eto Madagasikara fa tsy any ivelany tonga. Tsy olana ny compagnie aérienne zany, tsy olana le firenena andehanan'ny aéroplane fa olana avy amin'ny mpiandraikitra amin'ny aéroport izay tsy manao ny asany na ny douanier zany na ny commission frontierany no ny kolokolo isan-karazany. Dia ozy hoe tokony fepetra fandira amin'ny olana mipetraka fa tsy ahirika any amin'ny firenena na compagnie ny fahamana ny olana. Tsika amin'izao fotoana tsy noresahan'ny any alisy fa araky ny fahafantaranay dia na dia nilaza aza ny fanjakana fa manomboka amin'ny fahadimy ny volana mars dia misokatra tanteraka ny sisitany en même temps misy notam alefan'ny ACM any amin'ny Centre africain airways milaza hoe manomboka androany nareo any mandritry ny tevonana tsy mahazo mbaka te Madagasikara. Tsy fantatra loatra ina ny antony, tsisy fanazavana ganga be isanakana ina ny antony samelanareo anay an'izay tsisy vany hatramin'izao. Araky ny eritreritray sy ny aina angamba dia hoe io le atiky natao amin'ny fanondranana tsokosoko ny vasy sy ny volamena ihany no antony mahatonga izany. Dia zay zany no mahatonga anay teny hoe tokony avandra tanteraka
ireo ady anankiroanao a fa une fois de plus tsy ny fanakatonana ny sisy tany no vonana amin'izany a fa tokony isy fanampianaka ny sisy tany